dia rehefa tonga izay fotoanany top izay dia hoiko tokoa hoe top karakara sakafo isika misy vary mena eo rehefa avy eo anareo tia vary mena fa izao aloha nampiarahantsika aminy ety am-boalohany ny anaran'ilay sakafo dia tahaka izao lazaiko anao manaraka izao ka dia raiso ny penina sy ny stylo adinio tsara bol de riz aux légumes et poulet izay ny karakaraintsika izany dia mazava loatra efa niteneniko anao teo hoe misy vary mena ao rehefa avy eo fa du calme laisse bébé tonga dia laroantsika menaka avy hatrany ny lapoalitsika oe lasa bebe menaka kely fa bon tsy maninona fa ilaina foana moa izany ny huile d'olive zavatra ilaina aloha ampatsahiviko anao sady androtsaka kely an'ity dia avy eo mila isika legioma reto izy reto ny legioma ovy efa nitetehana boribory tahaka izao laisoa poivron karaoty dia voatabia zava-maitso tsy adinoina dia akoho dia militsika izany anaovantsika décoration kely ity chapeau de courgette ity na couronne de courgette izao izay zany ianao zany mba ao zany ianao mitsipitsipona ny akohanao ao oe izay ny ianao ela loatra fa namay ity ny menaka ka dia andehantsika hikarakara ny sakafontsika lasitsika ny akoho efa ny marinena zany hoe efa marinena sira dipoavatra zay saosy hanitra tianao aminy eo vetivety kely satria tena nitetehana farak'izay madinika ny akoho atsika somary miavaka kely ty sakafo ty satria hoandra ho ketrehantsika tsirairay ny legioma atsika izany hoe anomana baolina maromaro izany eto mandrapiketriketriky ny akoho atsika sady diovina ihany raha misy ny maloto anomana baolina maromaro ohatr'izao eto mbola tsy ampy fa calme fa ny anay indray baolina atao ampiasana feno ny anay ato fa manadio fotsiny fana tsiraha tsara fa tsara foana izany rehefa ampiasa zavatra ianao dia diovinao foana aloha arakaraky nisan'ny legioma anao no amoahanao ny baolina anao ao an-trano ao ohatra hoe baolina fanaovana kilalao akory izao ao nizay maro loko tsara izay raha fa menda ny akoho masaka mihitsy moa izany satria tena farak'izay manify kely io akoho atsika io dia averintsika amin'ilay misy ao mbola io ihany tsika io dia alefatsika ny laisoa atoroko anao hoe ohatrany ahoana ny fandrahoana ny legioma tsirairay avy dia avy eo tohizanareo fotsiny izany sina fanaingana tanin'akanjo efa vita ny laisoa teo dia ny karaoty koa izany efa nataontsika ohatr'izay somary sautena kely dia atokana efa tsika indray ny ovy mampiavaka an'ity ovy ity somary efa nandrahoana tam'rano izany hoe efa mipochena ilay izy dia makatsirony izany sisitsika eto izany hoe tsy hoe ovy manta izany hoaninao fa tsy takaran'izao feno be izany hoe raha ny tena izy amin'izy ity moa izany afaka tsy asianao vary intsony miaraka aminy fa solana mihitsy asiantsika vary miaraka aminy dia asiantsika vary mena ihany koa satria izay koa mampiavaka azy fa tsy vary fotsy atao dore tsara
voatabia sy poivron ataontsika farany a dia asiantsika crème mamarana azy. Hiditra amin'ny dressage amin'izay ary sika dia efa niteneniko anareo teo tokatoka tsirairay avy ny legioma rehetra, tsy voatery hoe alefanao daholo zany fa izay misy tsy mety hajanona, satria alefanao daholo satria mety hoe misy may kely ilay farany ohatra na hoe misy tsy dia tianao loatra ny endriny dia alefanao dia esorinao izay tsy mety. Tanako efa madio tsara sao dia hoe tanan-dravola soiny izany izao avaiza, madio tsara mihitsy io. Ao laiso izany izay sady mba miezaka izany ianao a milalao loko. Ity ny karaoty a, ao na mbola tsy lasa ovy, ao ay misy olo izay ny akaikinay dia rehefa mamo izy dia mandeha raha konkoloarana akazo mangina izy dia izy nay dia efa ozy izy hoe andray zay nay nay izao. Manaraka faly be mihitsy spectacle tsy ambadika atsy a, mieritreritra mihitsy ny olona moa zany hoe mijery teatra rehefa tena hoe mahitana mivantana eto. Asiantsika poivron nay tena zany mihitsy ankehitriny ataon'izany olo izany kopatanina ho an'ny mponina akazomanga izay mijery an'ity fandaharana mamitsika ity. Madio any tanako a, tsy maintsy raisiko kely satria manjary tsy mitsangana ity. Nefa ity tiako atsangana satria moa efa tonga ao anatin'ny volana jontsika ka tokony hanangana saina ianao. Pirofo izany ny poivron miaingainga ohatr'izao efa tokony hamoaka saina ianao manaraka azy. Fafatsika kely aloha ny tanana fa ohatry ny tady sisy menaka fenofeno mihitsy izany asientsika izany. Izy ity misy fotoana feno na hoe banga be mihitsy ilay izy fa tena izy tena hoe feno. Ampokafo ity mihitsy ilay sakafontsika dia tsy adinoantsika inona mbola tsy lasantsika ny akohantsika amin'ny alalan'ity couronne royale ity. Ao alefantsika ny akohantsika ao anatiny ao. Moa zany tsy azonao asiana ambo fa raha vao misy ambony hoe ity mandra-piodinao tony dia efa tsy hita fa lany le vilia ary ny farany indrindra nefa tsy ny kedritra dia ny menamena satria tsika efa akatoko ny fety ny fahaleovan-tena, fahatsiarovana ny nahazoana fahaleovan-tena izay tokony efa mba hoe mahaleo tena fa tsy mbala eo ambany zogany ry zareo any ivelany zao. Avadiko kely zany ahafahanareo mahita tsara hoe ohatry ny ahoana izy ao. Feno a izay ny teneniko anao teo hoe feno. Vonona indray nandrotsika tamin'ity anio ity aloha asiako fanadiovana kely aloha ohatra misolitika kely a. Minjary zavatra misolitika ny hitana. Ny anay koa moa ny essuie-tona ny serviette de table tena feno e. Dia ay tahaka izay tsy nikitikitika ala kely ity. Nenjera indray ny kely mba nandray indray.